Ianareo zoky, ianareo ray aman-dreny, ianareo zandry tsika menakavy misaotra ny tonga nanaiky ny fanajana. Ny andro androany moa zany dia misy fampilazana kely zany ho ataon'ny tenako. Nandeha nodina tany avaratra zay, nandeha tany atsimo, nandeha tany andrefana, nandeha tany atsinanana. Dia nifanena tamin'ny malagasy, niresaka tamin'ny malagasy tao anatin'ny 7 district hitanay. Ary tao anatin'izay moa zany hitanay ny fijalian'ny malagasy. Marary Madagasikara, maharary ny malagasy. Ka noho izany, tonga etoana zany izay anao ty fanavarana ty. Misy fitenenana zay manao hoe pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inactivité des gens de bien. Zany hoe raha tsy manao ninninona ny olona tsara dia ny ratsy ny lasa manjaka. Ka eto moa zany amin'ny fangatahana natao tamin'ny tenanay ary hoentin'ny fitondrana ny fibabena ny fitaizana nataon'ny Madame Céline Ratsiraka sy Didier Ratsiraka ray aman-dreny. Izaho moa zany faravavo ao anatin'ny fanakabiana fa rehefa tonga ny fotoana averina ny asin'ny Madagasikara ary tokony averina ny asin'ny Malagasy dia hirotsaka hofidiana zany ny tenanay amin'ny 6 novambra ho avy izao. Andrarak'ilombiandoha zany zahay fa anao zay farafaherinay anarenana ny zavatra zay tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena fa zany akory tsy ho vitako zasa mirery. Tsy maintsy hiarahantsika misalaha, miantso zany nireo namana ao anatin'ny tontolon'ny politika, miantso an'ireo manampahaizana, miantso an'ireo olona ao anatin'ny fiarahamoniny pirenena, miantso an'ireo ray aman-dreny ara-drazana, an'ireo ray aman-dreny ara-pinoana mba hiaraka hifampidinika, hiaraka hifampiresaka ary ianao misoroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra sy saina miara-mandinika ahafahantsika mamerina ny ason'ny Madagasikara.